Fapejin'ny politika kosa indray dia manoloana ny fanindrena ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana sady filoha nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao ho senatera dia manana ny ambarany ny avy ao amin'ny antoko politika mapara ny solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga. Midika tsy fatokisa tena ny mpitondra amin'izao fotoana izao ny fanendrenan'ny filoha nasionaly ny HVM oloolona hoy Lanto Rakotomanga, solombavam-bahoaka mapara avy amin'ny boriboritany Antananarivo faharoa. Nambarany ity mpanao politika ity ihany koa fa tetika ipetrahana ela eo amin'ny fitondrana no manahirana ny mpitondra fa tsy lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka. Aminay dia tsy fitokisa tena na eo amin'ny fifidianana ho hatrehany izy io na eo amin'ny isolo ny toeran'ny filohan'ny republika rehefa tonga ny fifidianana ka ialan'ny filohan'ny republika. Zay zany mahatonga ny antoko HVM nametraka ny filohan'ny HVM ho atao filohan'ny Sénat ao anatin'le izy. Le izy anie raha ohatra ka madio ny lalao tsika izao heritaona alohan'ny hiatrehana fifidianana filoham-pirenena dia tokony hoe anaraka ny lalam-panorenana izay efa nisy teo. Zany hoe miala ny filohan'ny republika mametra-pialana roa volana raha ilatsaka izy dia ny filohan'ny Sénat izay aperinasa ankehitriny no tokony ametrahana an'izay asan'ny filohan'ny republika izay. Fa move amin'izao toe-javatra miseho amin'ny firenena izay izao dia tena priorité ve no ametrahana sy anoloana an'izany filohan'ny Sénat zany. Raha ny fandaharam-potoana navoakan'ny anteny Mirandoolona dia ny alatsinainy 13 oktobra 2017 no totosaina etsy amin'ny lampany Anosikely ny fanolorana samboady ny lolona vaovao Rivo Rakotovao. Ny talata 14 oktobra kosa no anatanterana ny fifidianana izay ho filoha-hevitry ny anteny Mirandoolona avy amin'ny faritany ny Mahajanga, toerana izay banga noho ny fahalaniny Amady izay lasa ny filohan'ny CAF.